Manatra ny araba Douglas toboko vavy ary manasanao mpanajana avy hatrany ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalamba avao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny tontolo politika samihafa ny akon'ny fahatongavandreo Marc Ravalomanana eto Madagasikara eo ihany koa ny fanatanterahana ny fifidianana izay filohan'ny lavitra ny mpanao gazety fiodinana faharoa tanterahana tamin'ity andro androany ity ny sehatra sosialy sabotsy ny andro tsy adino mitondra izany amintsika manamafy ny fitakina ny famoahana Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Jean Marc Koumba ary ireo mpiasan'ny ACM misa efatra ny ankolafy Ravalomanana androany dia nisy ny fanambarana nataon'ireo ministra sy parlementaire teo aloha avy ao anatin'izany ankolafy Ravalomanana izany. Tsy voaja ny lalam-panorenana, tsy voaja ihany koa ny zololombelona ao anatin'ny raharaha fiverenan'ny Ravalomanana araka ny nambaran'ny ministra teo aloha Botozaza tsy mari-potitra hoy izy ny nisamborana sy nitazonana ny filoha teo aloha antony izay angatany ity mpanao politika ity ny amohanan'ny Marc Ravalomanana miaraka amin'ireo voaroroa hafa ao anatin'izany i Jean Marc Koumba ary ny mpiasan'ny ACM efatra. Azony vahoaka malagasy raha manana citoyenneté izy amin'ny tany anankiray afaka miala amin'ny toerana anankiray amin'ny tany izy afaka miverina koa tsy misy fepetra ary zany amin'ny article 20 zany ka iny ary ny antony maha problème ny mpitondra amin'izao fotoana zao rehefa tafaverina Ravalomanana io tsy fanarahan-dalàna io constitution io tsy voahaja amin'izao fotoana zao ny droit de l'homme tsy resahana tsony fa maninona resahana hoe tan-dalàna raha vakinareo tsara anatin'ny constitution tan-dalàna zany ny olona rehetrarehetra tsy mety voafeny lalàna mitovy daholo fahaizany tan-dalàna fa maninona zay olo tianareo ampiarina amin'ny zavatra fotsiny ampiarina fa ny olona rehetrarehetra ajao io ary mbola avery koa i mahatonga ny crise verimberina eto no tsy fanajany dalàna io ka mangataka amin'ny fitoram-panjakana namana daholo anareo olona ara-niasa taminy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao fa ajao ny lalàna fototra constitution ajao ny déclaration universelle des droits de l'homme aleo miverina tokantrano le Ravalomanana satria tsy misy antony tazonareo azy amin'izao fotoana zao fa indrindrandrindra le olo mpiara ataoko hoe voaroroa miaraka aminy izy mite Koumba c'était un brave ataoko hoe fantoko tsara izy il est très brave ao koa ny mpiasan'ny ACM afa ny DG ny ACM laza hoe zay tsy mitory andreo olareo ina ary mbola tazon'ireo olareo mba ahafahana miady amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia mitaky ny fivondronan'ny rehetra i Botozaza mariana fa nanomboka tamin'ity herinandro ity dia misy ny fanangonana-tsony tanterahan'ny ankolafy Ravalomanana ho fitakina ny famohanan'ny Marc Ravalomanana, Jean Marc Koumba ary ny mpiasan'ny ACM efatra.